Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy ity manam-pahendrena anankiray: ny tena namana miady ho anao, manaja anao, mandray anao, mampahery anao, mila anao, tianao, mamela ny elokao, manoro anao ary eo anilanao hatrany, indrindra amin'ny fotoana tena mahakivy sy mahamaloka anao. Raha toa ka misy olona iray milaza fa namanao, kanefa mandao anao rehefa tody zavatsarotra ianao, dia tsy namanao izy izay fa olo-mpantatra ao fotsiny ihany. Ny tena namana, na dia manohitra sy mandao anao avokoa aza ny olon-drehetra, dia eo anilanao foana izy. Dia miverina amiko sy aminao ary ny fanontaniana manao hoe: tena namana tokoa ve isika sa olo-mpantatra fotsiny ihany? Ny lohany indrindra amin'izany sady namela fianarana ho antsika dia Jesosy, ilay tena tianao, tsy mahafoy anao, fa sady manoro anao ny mety sy ny tsy mety, izay tokony ataonao sy tsy tokony ataonao, ary tsy andao anao naoviana raha mbola avelanao hanampy anao. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny ohabolana 7:17, izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro nofonaina, raisoavampo fazamalaina, fatomotrany andro izay. Jacqueline. Namany anao, tena namana, ny fampizara zay tampelatanana, miaino fitarainana, nasarotra zany fiainana, tsy mba nia tena toy ny vaomaly, mampirehare efa antaona ny elare, zao sy anao tsy nahay ny fandao. Manerizame mananamana, ny fitino aseo mahazo vahana, zetoatany any itoyandanitrany, eo anirandray omandraikizay. AWR. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Wana matsiaro fasingandrery, nilazantina tony olomberi, sao lazako anao, Jesolay mamako tsy mandao, mbola ty fitiodori.
ty tompo barefana mpanjaka ny fagadana oavy ekeo jesosy manerizany mananamana ny fitina seo mahazo vala tetoantany any itoyandany trany eo anilandray omandray izay eo anilandray omandraky izay. alasaro ny faminanin'ny baiboly. alasaro ny faminanin'ny baiboly. fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Movy anisan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny farany ny covid-19 miazakazaka ny olana teraka izany. Mbola hisy fitotonganana raha-toekarena hitranga ve? Ary moa ve Jesosy rehefa ho avy indray dia hiseho any amin'ny toerana samihafa eto amin'izao tontolo izao sa ahoana ny fomba fiaviany? Fantatrao ve fa ny baiboly dia efa nilaza mialoha mazava tsara ireo toe-javatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao, ary indrindra ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika. Hiaraka hitady ny valin'ireo fanontaniana ireo sika ao anatin'ny alasaro ny faminaniany ny baiboly. Manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camille Ottoman, filoha-lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no hanolotra izany amin'ny teny malagasy. Sotranao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra izao manala sarona ireo faminaniana ao anatin'ny baiboly. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Teo aloha isika dia nianatra ny faminaniana ny men'Andriamanitra any Nebokadnezara mpanjaka tamin'ny alalan'ny nofy, saingy tsy navelan'Andriamanitra ho tsaroany izany, mba hanehoany ny heriny sy ny maha-Andriamanitra azy, ary mba hanehoany fa tsinotsinona ny fahalalàn'olombelona. Fa ny mpaminany Daniela no nanehoan'Andriamanitra ny nofy sy ny heviny, ary ny fomba hatanterahany izany, izay voapirofo mazava teo amin'ny tantara. Na ireo mino fisian'Andriamanitra na ireo izay tsy mino fisiny dia samy afaka manapirofo ny fahatanterahany voalazany faminaniana teo amin'ny tantara, ary tsy azo etikevitra izany. Nasehon'Andriamanitra miloha ny fisandratana sy ny faharavan'ireo fanjakam-be ny fandimby teto amin'izao tontolo izao. Toe-javatra anankiray monja sisa no sy tanteraka, kanefa tahaka ny nahatanterahana ireo teo alohany rehetra, izay toa tsy nampino ny hatanteraka azy, kanefa tanteraka avokoa, fa tahaka ny nahatanterahana ireo no tsy maintsy hatanterahany ty farany ity. Dia tsinona izany fa ny fahatongavan'ilay vato sy ny endahan-tanana voalaza ao amin'ny faminaniana ny menan'i Daniela, izay maneho ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raony lanitra, fa tsy asteroida akory. Laza melony amin'ireo toe-javatra hitranga melohany haviandray Jesosy, moa ve mbola afaka ny atoky an'izay nylazaina isika? Satria miseho avokoa ny izy ireny. Ankoatra ny fahatanteraha'ireo faminaniana ao amin'ny Daniela toko 2 izay nampiariary mazava tsara amintsika fa tena efa nitongotra amin'ny fiavian'i Jesosy indray, dia ho asehoanao eto androany fa tanteraka raha-baky teny avokoa ireny zavatra nylazainy fa hitranga ireny izay famantarana ny fahatomora ny fiaviany indray eny amin'ny raony lanitra. Ilainao, ilaiko, ilaintsika arak'izany
ny mahafantatra tsara azy ireny, mba tsy hatonga antsika ho taitaitra ho gaga rehefa miseho izany. Mampafantatra antsika ihany koa ny Baiboly fa mihevitra nyity zao tontolo zao ty Andriamanitra, mihevitra ny tsiraray amintsika mihitsy izy. Koa manasanao hiaraka hipetraka ampinoana aminay eo an-tongotr' Jesosy, tahaka n'ireo mpianany fahiny, hiaino fampianarana mampieritreritra ny amin'ireo famantarana nomeny Jesosy izay maneho fa ho avy tsy ho ela izy, hamarana ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Inoko fa tsy te ho diso anjarany amin'ny taridalana nomeny momba n'izany ianao. Fa melohany hidirantsika amin'izay lohahevitra lehibe izay dia misy fanomezana tianay hozaraina aminao ty. Manana tahirina fampianarana maro izay tianay hozaraina aminao maimaim-paona izahay, ary azonao alaina izy ireny izay tianao na ny rakitsoratra na ny rakipeo na koa ny rakitsary video zany. Raha mahalinanao zany dia raiso reto roy na larana telefonna ireto: ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany: awr.org na feo fanantenana.org, na ny laharany finday 034 06 787 62. dia azonao atao tsara koa ny maka sy mizaran'izany amin'ny hafy. Ny tanjonay ato amin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly eto anivon'ny feo ny fanantenana dia ny mba ahazonao fitaovana hitomboana ra-panahy sy ho zarainao amin'ny hafa maimaim-poana. Ka dia manasanao izay hisoratra anarana amin'ny fianarana Baiboly amin'ireo fomba samihafa efa nomena ireo, ahafahanao manao fandalinana bebe kokoa. Ankoatran'izany dia mety hanana fanontaniana ianao mandritra ny famelabelarana, dia manasanao handefan'izany amin'ny alalan'ny hafatra na ny SMS. Azonao atao koa ny mandefan'izany ao anatin'ity page ny Facebook ity izay natokantsika ho amin'izay mihitsy. page Facebook AWR feon'ny fanantenana. Melohan'ny hanomboantsika ny fiarah-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, mpanjaka n'izao rehetra izao, Tompo, tonga eto anatrehanao izahay amin'ity anio ity, satria te andalina ny amin'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavianao indray izahay, mba ahatonga anay ahafantatra mielohan'ny fiomanana ho amin'izy ireny, ka mba tsy ororo izahay fa hiantehitra aminao kosa, ary ho raiki-piti lalina aminao aza eo ampianaranay ireo fampitandremana nomenao anay. Tompo, tianay raha mba ahazo valiny mazava avy amin'ny teninao ireo olona maro be mametram-panontaniana mikasika an'ireo toe-zavatra miseho ankehitriny maneran-tany, ka mba ahazo toky avy aminao amin'ny alalan'ny teninao masina izy ireny, amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Saika nandalo tamin'ny fihibonana ny confinement avokoa ny firenena rehetra eto an-tany vokatry ny COVID-19. Zavatra izay tsy mbola nisy ny takan'iny, ary olona maro ny raiky tahotra noho ny amin'ny tenany sy ny fianakaviany. Voalazan'ireo mpahay ara-toekarena fa mety ahazo ny rehetra ny fahasairanana ara-toekarena vokatr' izany aoriana ny COVID-19. Mety atahotra izay tranga amin'ny ho avy ianao, feno fanontaniana tsy ahitana valiny ny sain'ny maro. Hitotongana ve ny toekarena? Afaka melona ny ankohonako ve aho? Na hahita toerana honenana? Ho hita tsy ho ela ve ny fanefitry ny COVID-19? Ankoatr'ireo aretina hafa mbola tsy nahitana fanafany. Eo koa ny loza vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana, tsy voafe, ary mahatonga ny manampaizana maro milaza fa
tsy haritra iletsono ny fahafahana miaina eto amin'ity tany ity raha izao no mitoy. Rehefa mijery zao tontolo zao isika dia mahita olona marobe sahiran-tsaina sy very fanahy, olona maro avy amin'ny fiaviana sy ny kolotsaina rehetra no mitaintaina traizatraiza. Velom-panahina izy ireo eo ampijerena no avy ary manontany tena hoe raha izao no miseho anio dia inona no hitranga manaraka. Tsy vitsy ny mamono tena sy mamono ny hafa satria tsy zaka ny saintsony ny zava-misy. Aka ohatra isika vaovao aingana izy ity, nisy ray mpianakaviana izay mipetraka any Etazonia, firenena matanjaka indrindra eto tany, niena ny fidiram-bolan'izy ireo miamienatra any, tsy hoe mahantra nefa izy ireo kanefa hitany fa miamtotongana ny fiainan'izy menakavy. Tsy mpino an'Andriamanitra nefa izy. Ny any fanafody hitany dia izao, vonoina ny zanany dia novonoiny daholo ny zanany rehetra, novonoiny ho fatiko ny vadiny. Dia rehefa nanontaniana izy dia namaly-tsotra hoe tsy vitako itsony ny mamelona azy. Ary be diaibe ny mamono tena tahaka an'izany. Ny mampalahelo aza dia be diaibe any amin'ireo firenena manan-karena ny mamono tena. Izay mianatra mifotsotra ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho sahiran-tsaina ny amin'izay iseho amin'ny ho avy, satria ny faminaniany Baiboly dia maneho mazava ny drafitr'Andriamanitra ny amin'izany. Ary izany indrindra no iarahantsika mijery eto. Andeha ary iarahantsika mamerina ny foto-kevitra amin'ity fiarahantsika mianatra mitohitoy ity. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko sy inoko. Raha manohitra amin'ny Baiboly kosa ary tsy ao anaty Baiboly dia tsy natao azany. Zay ilay izy raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, hinoko, ekeko mazava. Raha manohitra ny Baiboly kosa dia tsy natao azany. Iangaviana mihitsy sika hanao tahaka an'ireo mponina tao Beria ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12. Amarino ao amin'ny Baiboly izay rehetra renao eto. Ianao mihitsy ny mila resy lahatra ny amin'ny fahamarinana zaraina aminao. Fa azankinina amin'ny hoe iza no mampianatra an'izany. Ny boky Apokalipsy dia manomboka ary mifarana amin'ny toe-javatra faratampo ny fiverenan'i Jesosy be voninahitra. Izao ny fampanantenana nomeny antsika ao amin'ny Apokalipsy 1:7. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia ireo nandefona azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mampakatra ny masontsika ambony ho any an-danitra ny Apokalipsy. Manalantsika amin'ny olana eto amin'ity tany ity zany ho any amin'ilay vahaolana azo antoka dia Jesosy. Ny toko farany ao amin'ny Apokalipsy dia maneho amintsika fa tena antomotra tokoa ny fiverenan'i Jesosy fanondrony. Tsy akaiky fotsiny fa tena antomotra. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, afaingana. Amen. Afaingana ho Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia intelo no hitenenan'i Jesosy hoe indro afaingana. Le Andriamanitra tsy mahay mandainga no miteny an'izany. Maniry ny tsirairay amintsika ho vonina ho amin'ny toe-javatra faratampony io izy. Ary aoka tsy ho adininao fa mitaizanao amin'izany fotsiny fiangonana, fa tsy afaka miantoka na misolo-tenanao ho voninao amin'izany, fa any tsirairay ny fahavinonana ary andalo fitsarany eo anatren'Andriamanitra tsirairay isika. Mety anontany teny ianao hoe akaiky manahoana moa ny fiavian'i Jesosy. Maniry ny hafantatra an'izany koa ireo mpianatra Jesosy. Nantany azy mivantana izy ireo ao amin'ny Matteo 4:20. Manao hoe lazao aminay izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ao amin'ny 4:20 dia famantarana momba ny fiaviany mihoatra ny 20 no asongadin'i Jesosy ao. Tsy tokony ampientananao ve zany? Tiantsika loatra ny izy ka asehoany meloza hitranga mba havonina antsika.
manasanao mba hiaraka handalina ny sasany amin'izy ireny amin'n'itian'io ity. Tao anatina famelabelarana goavana nataony ho famalina ny fanontaniany mpianatra dia natambatra Jesosy miaraka ireo toe-javatra hitranga milohan'ny fandravanan'i Jerosalema tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy sy ireo zavatra hitranga amin'ny fiafarany izao tontolo izao. Nilaza miloha ireo famantarana ny amin'ny fiverenana izy, izay iseho amin'ny tontolo ara-pivavahana, eo amin'ny sehatry ny politika, eo amin'ny tontolo ny zavaboary ary eo amin'ny kolotsain'ny fiarahamonina. Ary ny voalohany indrindra amin'ireo famantaran'ireo dia ny momba ny tontolo ny fivavahana mihitsy. Andeha ho jerentsika izay voalaza ao Matio 4:4. Matio 4:4 ahitana ny fampitandremana ny meny Jesosy. Zao ny voalazany: fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Anisan'ny famantarana izany. Misy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Miseho tokoa ve zany? Milohan'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony dia tokony hoe fampositsika zany ny fitombon'ny fampianaran-diso hatraizatraiza entin'ireny mpampianatra sy mpaminany sandoka ireny, izay mitarika ny olona ho amin'ny lalan-diso miala amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana fahagagana sandoka. Ry mpiara-mianatra amiko, tsarovy fa tsy ny fahagagana rehetra akory dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Tsy ny fahagagana rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Averina tsara izay. Mampianatra antsika ny Baiboly fa mbola afaka manao fahagagana koa nge Satana e. Ry Satana sy ny anjeliny, zao ny voambara momba n'izany ao amin'ny Apokalipsy 5:14. Apokalipsy 5:14. Fa fanahiny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany ampanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia mahay misarika ny sain'ny olona ho amin'ireo sarisarina fahagagana ho pirofony heriny mba hahatonganao hino izay ampianariny. Saingy avy amin'ny devoly anefa ireo fahagagana ireo mba hamitahana lehilahy sy vehivavy izay tsy mahalala ny soratra masina. Enjana ny famitahana entiny. Ny devoly ihany no ampidiriny eo amin'ny olona anankiray satria fanaraka amin'ny devoly any izy, dia izy ihany koa no mamoaka azy dia mody ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Dia antsoiny hoe délivrance moa no ilazany azy. Dia mino tokoa ny olona avy eo hoe tena avy amin'Andriamanitra mariny ity pasteur na mpaminany ity. Ka izay lazainy eo zany dia marina daholo. Dia apetrako aminao ny fanontaniana. Ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy eto tany. Efa mba nahita azy ireny ve ianao nanafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotany sy andalina ny voalazan'ny soratra masina? Tsia! Satria tsy hamela azy ianao an'izany mihitsy ny devoly. Reny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka reny lazain'i Jesosy eo amin'ny Matio 7:20-17. Matio 7:20-17. Hinoy tsara nge e? Zao no lazain'i Jesosy: ny voany no hafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Ha! Fampitandremana antsika anie zany e. Mazava zany fa tsy izay rehetra manonona ny anaran'i Jesosy hoentina manao fahagagana dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Satria eto Jesosy dia milaza mazava fa reto olona reto zany dia lazainy hoe nanao fahagagana sy namoaka demonia tamin'ny anarany nefa tsy fantany hatr'izay. Zany no antony tokony halalanao ny Baiboly ho an'ny tenanao manokana ry havana mba tsy havoafitaka anao. Zany no tsy maintsy ianarana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho latsaka mifandrika. Ka inona ary zany ny feny tsara Baiboly? Ahalalana ny mpampianatra marina. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:5. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga
ary ny marina tsy ao anatiny. Io no sedra mazava. Noho izany ny mpampianatra marina dia mampianatra ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra ary milaza ny marina. Ka mitandrema raha misy olona tonga aminao na dia maneho famantarana mampitolagaga azy izy, mahay manasitrana ny marary, raha tsy manaiky ny fampianarana mazava ao amin'ny Baiboly izy, dia miazakaza, mijery ny Baiboly aingana. Sedrao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana rehetra renao na aviaiza, na amin'ny radio, na amin'ny televizion, na amin'ny Facebook, na ny ampiangonana, na aiza, na akalamanjana. Sokafy malaky ny Baibolinao dia hamarino. Ary izany indrindra no antony hanononanay mazava ny andininy rehetra ao amin'ny Baiboly eto, mba ho azonao hamarinina ao amin'ny Baibolinao izy ireny. Manome toky anao fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no ampiasaintsika ho tari-dalana mandritra ny fiarahantsika. Manasanao mba hianatra izany ho an'ny tenanao manokana, fa za manaiky ampatsorana izay lazaiko, fa hamarino. Zany no nampatanjaka ara-panahy ny olona tao Bery voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12. Asan'ny Apôstôly 7:12. Voalaza ao fa ny toe-panahindreo dia tsara noho ny tany Tesalonika, satria maninona? Nodinian'izy ireo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazain'ny Paoly. Izay no makitsika azy ao amin'ny dikateny DM mazava tsara. Na ny Apôstôly Paoly aza zany no nampianatra dia no hamarininy tao amin'ny soratra masina aloha. Ka dia manasanao izay handray an'izany fitsipika izany koa amin'ny fiarahantsika mianatra eto. Hamarino tompoko, ataovy azonao antoka fa marina izay inonao, satria no hamarinonao tao amin'ny tenin'Andriamanitra ary mifototra mazava ny hoe izao no lazain'ny tompo, fa tsy ny hoe izao no lazain'ny ranona, lazain'ny pastera, lazain'ny mpampianatra malaza zao na izao. Mitombo isa manerana n'izao tontolo izao ange ny mpampianatra sandoka izay mitarika fanompompivavahana. Anisan'izany ohatra ny lehilahy anankiray antsoina hoe Shoko Asahara, izay nanota boky izay ilazany fa izy mihitsy ny Kristy, dia nilaza koa izy fa izy irero ny tompo Japoney, satria Japoney izy ity, izay nahazo fahazavana feno ary nilaza ny tena no zanak'ondrin'Andriamanitra mihitsy izy. Dia nanambary nga i Asahara fa afaka mamindra fahefana ara-panahy amin'ireo mpanaradia azy ony, dia manaisotra ny fahotany sy ny vitandratsiny izy ireo koa. Kanefa 3 taona taorianany nivoan'ny bokony dia namoaka entona mahafaty tao amin'ny lalan'ny fiarandalam-by ambanin'ny tany tany Tokyo ireo mpanaradia azy, ary nahafatesana olona 13 sy nandratra olona narivony izany. Efa nampitandriny amin'izany Jesosy. Tao anatin'ny 50 taona lasa izay dia nisy fitombona aingana nisan'ireny milaza ny tena no mpitarika ara-panahy masiny ireny. Ao amin'ny kontinanta afrikanina, lehilahy anankiray antsoina hoe Joseph Kibwetere sy nga i Credonia Mwerinde dia nitarika olona njatony tamin'ireo mpanaradia ny sekta izay natsangan'izy ireo ho amin'ny fahafatesana matsiravina rehefa avy nanao fety tamin'ny fihinanana omby 3 sy ny fisotroana zava-pisotro 70 kesika. Nahatratratra any amin'ny 427 ny olona maty tamin'izany. Betsaka anie zany. Tena mody miseho manao asa soa malemy fanahy izy amin'ny voalohany miaraka amin'ny fanaovana fahagagana, kanefa hoy Jesosy hoe ny voany no alalanareo azy. Dia mampitandrina koa Jesosy ny amin'ny spiritisma na ireo olona milaza ho afaka mifandray amin'ny maty, antsoina koa hoe mpilalao angatra, izay milaza ho tsindrin-javatra. Mario tsara fa tena miroborobo ny boky momba ny mazina, ny majika sy ny filalaovanangatra, ary atapitrisa ny lafo amin'izao fotoana izao manero an-tany. Mario tsara koa fa feno resaka momba n'izany, resaka spiritisma izany, ny famokarana sary-mihetsika, ny fandaharany fahitalavitra, ary tsy voaisatsoa izany ao anatin'ny internet na ny trano kala-pifandraisana. Misy tanjony izany rehetrarehetra izany hanazarana ny olona tsy kelikely hino sy antehitra amin'izy ireny. Dia miamitombo hatrany ny olona mankany amin'ireny manao azo mpahalala zava-miafiny ireny, ny mpanandro, ny mpiskidy, ny mpanelanelana amin'ny maty,
nefa dia satana anie no ambadika izany satana no miseho amin'ny endriky ny havanao na ny namanao efa maty satria ny maty tsy afaka manao na inona na inona intsony anie araka ny voalaza mazava tsara o am'pitoroteny toko 5 andiny fadimy sy ny fahenina mpitoroteny toko 5 andiny fadimy sy ny fahenina zao ny voalaza ho fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-pitintsony izy fa adiny fahatserovana azy na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy mazava tsara zany ka inona ny fitahiana azo ny atao eo satana no misandoka vokatry ny finoana fa ny fanahy dia tsy mety maty fa mbola mandehandeha sy afaka mitahy eny ananina eny izany no mahatonga ny olona iresaka miangatra sy voafitaka tahakan'izany dia tsy vitsikoa ireo olona izay mitady vonjy amin'ny mpanandro mpijery ny kintana sy ny sisa nefa tsy ho hitany eny amikintana ny vahaolany tsy ho hitany any amin'ireo mpisikidi koa izany hitantsika fa ny fisiany firoborobon'ireo kristy sy mpaminany sandoka sy ireo milaza ho afaka mifandray maty rendretr'ireny a dia famantarana mazava fa tena akaiky ny farany efa nisy izany taloha fa tsy miroborobo tahaka ny amin'izao fotoana izao misy famantarana hafa koa izay nomeny Jesosy izay ho jerentsika ao Matteo 4:27 hoy izy handre ady sy filazana ady ianareo fa isy firenena hitsangana mely firenena isy fanjakana hitsangana mely fanjakana efa nisy izany taloha saingy miseho amin'ny endriny hafa mihitsy amin'izao fotoana izao indrindra fa mifanaovana fitaovam-piadiana mahery vaika hiomanana ho amin'ny ady faratampony laza miloha Jesosy fa milohan'ny farandro dia izy tsy fifankazahoana iraisam-pirenena izay hanerana an'izao tontolo izao amin'ny teny hafa dia hisy ady amin'ny tany samihafa raha manao jeritodika ny taonjato lasa sika dia fantatsika fa iny taonjato lasa iny no be raha mandrika indrindra nisy pahay fiarahamonina anankiray nanombana fa tamin'ny taonjato 20 dia nisy olona 20 tapitrisa maty no ny ady fotsiny ary amin'izao taonjato 120 zao dia be dehibe ireo fifanolanana maneran-tany toy ny tany Iraka, ny Afghanistan, ny Ukraine, Yemen, Syria raha tsy laza afa-tsy ireo sika ary betsaka ny zavatra simba vokatry ny ady mitombo ny mpitsomponenana matahotra ny ady hipoaka amin'ny fotoana rehetra ny olona traizatraiza eny mitady ho avy azo antoka ianao ny hany fanantenana tena izy dia ao amin'i Jesosy mpamonjy tsika irery na aiza ny misy ianao eto amin'ity planeta ity dia mangetaheta fiadanana ny olona zany no hita milaza milohan'ny baiboly fa niezaka rehetra ataon'ny olona hikatsahana fiadanana tsy misy an'Andriamanitra dia tsy ahomby hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalonianina 2:5 miresaka mikasika an'izany raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho afaka mandositra mihitsy izy ohatra anankiray momba ny fikatsahana fandriampahalemana izay no heverina ampitsarana ny ady rehetra ny fifanarahana iraisam-pirenena tany Versay tamin'ny 20 jona 1700 izay niteraka ny fiforonan'ny Ligue des Nations saingy tsy nahomby izany fifanarahana izany satria tsy ela tahorinan'izay dia nipoaka ny ady ratsy indrindra teo amin'ny tantara dia ny ady lehibe faro ary izany ady izany no niteraka ny fananganana ny firenena mikambana tamin'ny taona 570 nefa tsy nahomby koa na dia niezaka tsara indrindra natao aza hampisy fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao mitoy hatrany ny ady ary mandrakotra n'ity planeta ity tena marina ny tenin'Andriamanitra ary miteny amin'izao androntsika izao tsy mbola nisy teo amin'ny tantara ireo karazana fitaovam-piadiana misy amin'izao fotoana izao izay ahafahany zanak'olombelona mandringana ny tenany hany ao anatin'ny fotoana vitsy monja hiverina indray Jesosy amin'ny fotoana
izay hananany olona fahafana manapotika an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitaovam-pehidina nokleary. Nampanantena Jesosy fa rehefa feno orooro no nitahotra izao tontolo izao dia hiditra ntsehatra izy, hisalovana izy ary hanafaka antsika izay mindro mandray azy ho tompontsika. Zao ny voasoratra amin'ny Lioka 12:20. Lioka 12:20. Ho reraka ny fon'ny olona no ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambony tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Miseho zany sa tsy miseho ankehitriny? Miseho atraizatraiza izany. Zava-misy zany. Rehefa hianjera aminao izao tontolo izao ary mandeha mifonao ny tahotra, dia ilainao ny mitodika mijery Jesosy satria izy no mpanao fiadanana. Ny tantara rehetra miseho eto dia mizotra makany amin'ilay faratampony indrindra avokoa dia ny fiavian'i Jesosy zany. Hoy izy, akaro hiala amin'ny tany ny masonao, afantoy amin'ny zavatra tena izy any an-danitra, satria efa hiverina ary marina zany ry havana. Ny ala saro ny faminaniany Baiboly ry namako dia mampiseho aminao fa misy ny fanantenana azo antoka. Nojerentsika teo rehefa hamantarana eo amin'ny fivavahana sy ny politika. Fa ho jerentsika indray izay lazainy Baiboly ny amin'ny famantarana eo amin'ny lafiny zavaboary. Efa nilaza miloa ny Baiboly fa tsy ho voafeny zavaboary manontolo, miloa kely ny fiverenan'i Jesosy ary mahavaky loha ny firenena rehetra zany amin'izao fotoana izao. Ampoizina amin'ny fotoana rehetra ny siny tafiotra, ny afo, ny tondra-drano, ny rivo-doza izay tsy fahita taloha ary ny valanaretina mandringana izay tsy takatry ny saina. Anisan'ireo loza voajanary ireo ny anohanana sy ny haitany izay tsy mbola nisy tahaka azy. Ary efa nambara ny Baiboly meloa zany, izao mivolaza ao Matio 4:7. Matio 4:7. Ary isy mosary sy areti-mandringana ary orohoro-tany amin'ny tany samihafa. Ekena fa efa nisy hatramin'izay ny mosary sy ny ankizy-noana, saingy mahasamihafa azy dia ny fitombony mihoapapana eo misehatra maneran-tany amin'ny fomba tsy fahita hatramin'izay mihitsy. Nitatitra nentin'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM tamin'ny farantaona 720 dia milaza fa misy olona 530 tapitrisa no tratry ny anohanana mafy maneran-tany. Tsy mbola nisy tahakan'izany ary vokatry ny fihiboana na ny confinement nateraky ny Covid-19 nanerana ny firenena maro eran'izao tontolo izao dia ino tafakatra hatrany amin'ny 520 tapitrisa zanisa izany. 520 tapitrisa azotsika tsaina ve zany? Tena mosary zany nampitandrina ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM fa mety hiatrika anohanana maneran-tany zao tontolo izao. Satria mety hitombo avoroeny ny olona tena mila sakafo mandritra ny taona fotsiny sy ny taona manaraka. Ohatra amin'izao fotoana izao dia misy olona tapitrisa ny very asa atraizatraiza, anisan'izany ohatra ny any Inde vokatry ny Covid-19 ary ao anaty anohanana izy ireo. Mitatitra ny BBC, radio sa televizion anglisy izy ity, laza izy ireo fa mety hitondra ho amin'ny mosary amin'ny faritra maro be maneran-tany ny vokatry ny Covid-19. Ny antony anankiray hafa mitarika ao amin'ny tsy fisikanina koa dia ny fitrangana zavatra miseho hafahafa ny amin'ny toerana maro samihafa. Tamin'ny taona 720 ohatra dia nisy andiam-balala ny paritaka nanerana ny Afrika. Dia tahakan'izany koa tany amin'ireo nosy madinika ny Arabia sy tany Azia Atsimo. Zany fiparitahany valala tany amin'ny tany efitra izany dia loza mitatao amin'ny famokarana sakafo manerana an'ireo faritra ireo izay nisy fihetraikany maneran-tany. Mitombo ny isan'ny olona mila omena sakafo nefa mienatra ny sakafo hamanana ny olona. Zany ny olana eto amin'ity tany ity. Hitantsika amin'izany rehetra izany fa marina izay nambaran'ny Baiboly mialoha, famantarana ireny fa tena tombotra ny farany. Antomotra ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha lanitra. Zao koa mivolaza ao Matio 4:7. Matio 4:7. Hisy mosary sy areti-mandringana manamafy izay voalaza teo. Inona moa ny atao hoe areti-mandringana? Areti mifindra na valanaretina
miparitaka izany zay manapoizina sy mahafaty santionany fotsiny ny covid-19 akoatran'izany dia atapitrisany maty no ny aretin'ny tazo ny dengue ny tazo vony ny aretin'andolo japonais ny sida sy ny sisa rehefa reno koa ny amin'ny fanafody simika famonoana bibikely eo mivokatry ny tanyntsika zay miteraka aretina tsy fahita maro tandremo fampiasana an'ireny zezika simika ireny tsy mahasalama zay no antony ampianarana antsika momba ny zezika compost hoy Jesosy eo Mateo 4:7 hoe isy hororotany any amin'ny tany samihafa efa nisy zany taloha fa tsy tahaka ny amin'izao ny fohy be misahana ny vaovao momba ny hororotany dia nahita hororotany hatrany amin'ny 2 alina isa-taona zany hoe eo amin'ny 50 isan'andro eo zany raha misalanisa manerana an'izao tontolo zao fa misy hororotany atapitrisany voatombana isa-taona fa saingy malefaka ny akamarony dia tsy noraketina an-tsoratra ary tao anatin'ny fotoana fohy dia tombanana mihoatra ny valohetsy nisan'ny maty ny hororotany sy ny tsunami zay vokatry ny hororotany ihany moa zao no voalazan'i Jesosy eo amin'ny Luka 4:20 isy hororotany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra hiseho amin'ny fomba maro fikorotanana eo amin'ny zavaboary io rambon-danitra tampotampoka tafiotra rivodoza tondra-drano afo dia efa nisy hitrangaingandreo zavatra ireo fantatrao ve fa tamin'ny taona 712 dia nahatratratra any amin'ny 7 miliara $, nolany tamin'ny loza vokatry ny toetrandro fotsiny tsy mbola nisy takan'izany teo amin'ny tantara dia mitombo koa ireo doro-tanety maro tsy voafeny olombelona intsony tahaka ny tany Kalifornia ny fandravan'ny afo tany Australia tamin'ny faritra mafy tany New South Wales 10 tapitrisy hektara maheriny may zany hoe nahatratratra any amin'ny 900 ny fanjakana Australiana manontolo tsy mbola nisy ohatran'izany anie tahakan'izany koa ny fipoahan'ny volcan tahaka ny tany Filipina tany Espagne sy ny maro hafa izay fa enonao amin'ny vaovao isan'andro reny loza voajanary reny sy ny maro tsy voatanisa eto dia famantarana ny fahatanteran'ny faminaniana afaka matoky ny baiboly isika satria efa nambaran'i Jesosy miloro ireo zavatra ireo tsy ny ampatahotra antsika akory fa ny alalantsika ny antony satria tena tia antsika izy tsy tia no voafitaka isika ry havana sady tia no vonina hiatrika ampitoniana ny fiaviana indray ry mpiara-mianatra amiko lakilosy fanairana asianao ireo famantarana rehetra nlazain'i Jesosy izay miariary eo masontsika tahaky ny tafika andrefa tanàna hoy ny fiteny malagasy verevitra ny amin'ny hoaviny manam-pahaizana mitady ny fomba antosirana nyity tany ity amin'ny fikaroana toerana hafa eny amin'ireo planeta hafa kanefa sasapoana ny mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana sasany dia mihevitra fa ny fametrahana lamina vaovao iraisana maneran-tany ny vahaolana ilay antsoina hoe nouvel ordre mondial ry namako tsy avy amin'izao tontolo izao mbola milomano amin'ny fahotana ny vahaolana efa niarahantsika nianatra fa Andriamanitra ny manana ny vahaolana azo antoka ho avy ilay vato sy ny endahan-tanana efa nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany Daniela meloha tahaka ny nahatanterahanyireo faminaniana rehetra teo alohany no tsy maintsy hahatanterahanyity fariny ity izay hany sisa andrasantsika averimberina izay Jesosy no ametraka ny lamina vaovao maneran-tany fa tsy ity sivilizasiona marefo sy efa potiky ny fahotana ity lamina vaovao lavitry ny ota izay natonga ny fahafatesana sy ny fahoriana rehetra mahazo antsika ankehitriny no apetrany manasanao izy hiomanandray azy tsy mila olona mpanelanelana ianao azonao atao amin'izao minitra izao indrindra ny miresaka mangina aminy amin'ny fahatsorana amin'ny fonao manontolo manao hoe te ho voninao amin'izany fihevinao indray eny amin'ny raha onylanitra izany a Jesosy io mazava amiko ireo famantarana rehetra ny lazainao izay fambara miariary fa efa tena akaiky ny fihevinao misaotra anao mampahafantatra an'izany mamelany fahatsoko sy ny tsy fahalalako rehetra hatramin'izay raiso hanompo anao ny fiainako manompoka izao ary ataovy ho isan'izay ho vonina hiditra amin'izany fanjakana maharitra mandrakizay izay ho apetraka ho zany
azo no atao zany modely ihany izay nomeko izay amin'ny manaraka dia mbola hitoy ny fiarahantsika mianatra mikasika an'ireo famantarana hafa maneho ny fahakekezan'ny fihevian'i Jesosy indray fa raha misy fanontaniana dia aza mihafahafa miantso na mandefa hafatra amin'ireo adresy sy roy samihafa na nylarana telefonina omena ianao fandeha hiaraka hivavaka isika melohan'ny hisarahantsika raina izay ny an-danitra misaotra anao nampafantatra anay tamin'ity anio ity fa misy famantarana maro nomenao ahalalanay fa efa tongotra ny fiavianao indray te ho vonina ho amin'izany zahay ampio izay ho tia mianatra ny teninao ho fiarovana anay amin'ny sandoka rehetra sy ahalalanay ny tokony ataonay eo ampiandrasana ny fiavianao arovy amin'ny ratsy amin'ny endriny rehetra izahay ary alamino ny fotoananay mba hahafahanay manohy ny fiarah-mianatra eto indray amin'ny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy le maty ny solo eloka anay no anaovanay izany vavaka izany amen. tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany awr.org na feo fanantenana.org ny page Facebook kosa feo fanaontenana mitambatra ny fanoratra azy eny ary alamino hatrany fotoananao ahafahanao manohy ny fiarahantsika mianatra eto a fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra izay ihany no azo antoka manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. fanafa Yana zai viri nania
Teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Miarabanao tompoka ary marary anao salama sy finaritra izahay. Getsemane no lohevitra iarahantsika mandinika mandritra izao fiarahantsika eto izao. Getsemane, asako ianao andao hivavaka isika. Ranitsany an-danitro, mpisaotranao izay no ny fiantranao ka mbola manana tombontsoa mandre teny fiainana avy aminao. Mangataka ny fanahy masinao izahay mba hitoetra aminay ka hitondranay amin'ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay. Amen. Andeha raha antsika mamaky izay voalaza ao Marka 7:10 dia ny 2:20 hatramin'ny 2:20. Marka 7:10 hatramin'ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany amin'ny sahy izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary hoy izy taminy, fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoery eto ka mireta tory. Ary noho nandroso kelikely izy dia ninkohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany zanora izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko, ny zavatra rehetra hainao, isory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo natory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy mahazaka miaro tory na dia ho rairay ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary noho niverina indray izy dia nahita azy natory. Fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitan'izay havaliny azy. Ary avy fanotelony izy dia nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Aoka izay, efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona hatolotra eo an-tanan'ny mpanota. Nitsangana andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika. Rehefa nandao ilay tanàna mimanda ny Jerosalema nihinana izy ireo mipasika Jesosy sy ny mpianany dia nandalo ny lohasahan Kidrona ho eo amin'ny saha anankiray teo amin'ny tezan-tendrombohitra Oliva. Midika hoe famiazana menaka ilay anarana hoe Getsemane, izany hoe mety ho nisy toeram-pamiazana menaka Oliva teo manodidina io toerana io. Tsy fantatra ny toerana tena nisy izany satria tamin'ny fotoana nanafian'ny Rômanina azy tamin'ny taona 70 dia notapahiny avokoa ny hazo rehetra teo amin'ny tendrombohitra Oliva. Rehefa niditra ilay saha Jesosy dia nasainy mipetraka ny andry azy ny mpianatra. Fa niroso lavidavitra kosa izy Petera sy Jakoba ary Jona. Kanefa rehefa avy eo dia nasainy niandry azy koa izy telo lahy, fa izy kosa nandroso lavidavitra nandeha irery. Toa manambara ireo elanelana ireo fa handa ho azy tsy kelikely ny mpianany, ka dia ho irery tokoa izy eo ampiatrehana ny fijaliana izay ho avy. Dia nivavaka Jesosy mba esorina aminy ilay kapoaky ny fahoriana raha sitrapon'Andriamanitra izany. Nampiasa ilay teny ara-mianina hoe aba izy, izay nadika ny Marka hoe ray. Tsy midika hoe dada araka ny fanazavan'ny teolojianina sasany io teny io. Ny teny fampiasan'ny ankizy rehefa miantso ny rainy dia hoe aby. Fa ny fampiasana ny teny hoe aba raiko eto dia maneho fisian'ny roy mpihavanana akaiky dia akaiky izay misy eo amin'ny ray sy ny zanaka. Nilefitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy
na dia nivavaka mba hanesorana amin'ny kapoaka ny fahoriana aza. Hitantsika mazava ao amin'ny fizotran'ilay tantara manontolo anefa fa novalian'Andriamanitra ray hoe tsia nivavaka nataon'i Jesosy. Tsy nanala ilay kapoaky ny fahorian'Andriamanitra satria amin'ny alalan'izany fanandramana izany ry ihany no ahazon'izao tontolo izao famonjena. Mampahery tokoa ny fananana namana manohana ao anatin'ny ady sarotra. Milaza i Paoly ao amin'ny Filipiana 4:17. Filipiana 4:17 fa mahay ny zavatra rehetra izy ao amin'ilay mampahery azy. Kanefa din'ny olona maro ny tenin'ny Paoly amin'ny Filipiana 4:17. Filipiana 4:17 manao hoe kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka niantra. Fa nirian'i Jesosy tao Getsemani ihany koa izany. Ny anana namana hiara-ory aminy. Intelo izy no nitady fampahirezana avy tamin'ny mpianany ary intelo izy ireo ny restory. No ny farany dia nofoazan'i Jesosy izy mba handroso hiaraka aminy, hiatrika ilay fotoan-tsarotra. Vonina izy teo fa ireo mpianany kosa tsy mba toy izany. Nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra toa asy ianao Kristy, kanefa tsy mba nanota izy. Tsy niala tamin'ny rainy ny fahatokiany sy ny fitiavany, noho izany afaka mandresy ny sedra mafy indrindra amin'ny heriny isika, sady afaka matoky fa miantra antsika amin'ny fony manontolo satria efa niainany koa izany. Hivavaka isika. Ranezany an-danitra misaotra anao izahay noho Jesosy, ilay zoky sy sakaiza ty anay. Noho izy dia tsy ho irery izay naovinanao viana hiatrena hiady. Ampianaro izay mba tsy haivo raha sendra miady irery, raha sendra manadino, fa eo ianao mijery, tsy mijery mba hanameloko anay fa mijery anay amin'ny maso antra, mijery anay amin'ny maso voninahinampy. Dia misaotra anao izay mamaly izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.